Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Miara-bankafaliananao manaraka ny radiomada.com sy tvmada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Mampitarana ireo cybercafé ny fampiarana ny lalàna miaro ny zon'ny mpamorona. Nisy akony amin'ny fidiram-bolan'izy ireo ny fandoavana ny R2,000 isaky ny solosaina isam-bolana. Araka ny nambaran'ny Razafintsalama Jean-Claude, tompona andraikitry ny cybercafé iray eny Ambojanahary, nanaovana fanadihadiana. Arahintsika toy izao ny fanazavana nentiny. Manahoana le momba le fanapahan-kevitry ny omda iny hoe angalana vola R2,000 ny cyber, fahitanareo an'iny? Ao amin'ny fiainako izay foana tsy mety amina cyber le izy satria zavatra tsy vidina cyber na ny kely ary satria misy zany ny artiste mihitsy mandefa an'le produit any amin'ny na izay fanjifanisa rehetra samy tena mahafaty atao an'le cyber zany le izy. Le R2,000 ve fantatrareo isan-taona isam-bolana isaky ny machine sa? Le R2,000 isam-bolana isaky ny machine. Aminay raha moa zany sisa fandresana ohatran'izany fa tonga dia teny vatana resavana amin'ny taratasy fetsona mihitsy le karaha tena fanomby zareo. Nampanatsoana tany zany nareo? Dia nazavaina hoe zao. Inona ny antony teneniny taminareo hoe ny antony nanaovany an'izay fangalana vola zay? Eo amin'le voadefera hoy zany tsy maintsy misy. Amin'le téléchargena ila téléchargena. Satria raha tena zany rehetra hoe vao téléchargement anahirina nareo dia mandoto lafo medena ny tena atao aminay. Hatreto be nareo mieritreritra ny ampiakatra ny saran'ny connexion raha ohatra ka hoe miasa le tena fandiniana amin'ny dia raha mandidy hoe tokony misy dia cyber zany ny fikambanana tena fandinika amin'ny fotoana sy natao amin'ny zavatra. Tena rehefa zany atamana hoe vao ny téléchargement anahirina gasy. Tena mantsy volikary ny konsequences maromaro zany. firy isan'andro no olona mitsidika cyber io? Tena manodidididina folo amin'ny kilo eo. Isan'andro? Firy minitra ny olona mijanona mampiasa machine manao connexion? Zany mifampinakady akorina olona anankiray ohatra hoe mijerina amina fotsiny izy dia lasa izy indray ohatra hoe miresaka amina spectre izy maharitra 1 heure 2 heures de temps. Araka ny fantatra dia amin'ity volana ity no ampiarina io lalàna io izay nivoaka tamin'ny taona 2014. Efa nisy ny fanentanana sy fihaonana nataon'ny OMDA tamin'ireo tompona andraikitry ny cybercafé.